Fa manamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Inde ireo karazana fandaharam-potoana entina hanamarihan'ity firenena ity ny niverenan'ny fahaleovantenany eto Madagasikara. Isany amin'izany ohatra ny fampirantiana sary izay maneho ny kolontsaina sy ny finoana maro hafa avy amin'ity firenena ity inona fa mahaliana antsika eto an-toerana ny fahafantarana izany. Nisokatra nanomboka ny talata 12 Aogositra teo ny fankarazana ny faha-70 ny fahaleovantenany Inde, betsaka ny zava-bita ary maro no dinganam-bola tanterahany ity firenena ity araka nambarany ny masivon'ny Inde Subiuduta. Actually, this is the 70th anniversary. Tamin'ny fito amby efapolo sy fitonjato sy arivo moa no nahazoan'ny Inde ny fahaleovantena, izany hoe 70 taona amin'ity taona ity. Tao anatin'izay 70 taona izay dia maro ny zavatra lalovan'ny Inde, maro koa ny zava-bitan'ny Inde tao anatin'izay eo amin'ny resaka fampandrosoana. Anisan'ny niakatra ny arekarenam-pobian'ny Inde, niakatra ihany koa ny tany fahaizana mamaky teny sy manoratra, maro ny fampandrosoana vita izany eo amin'ny resaka teknolojia ary anisan'ny misongadina ny Inde eo anafan'izay teknolojia izay mihoatra ireo firenena eran-tany. Nilaza ny masivoan'ity firenena ity fa vonona hifampizara ny traikefany amin'ny firenena namany toan'i Madagasikara. Maro araka ny fanazavana noentiny ny tetikasa tanterahana entina natevena ny fiara-miasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara. Ao anatin'izay koa nefa dia mbola betsaka ireo défi izay ataon'ny Inde zany ao anatin'izao hoe 70 taona nahazoana fahaleovantena izao. Ny message nataon'ny président indiana sy ny premier ministre indiana moa zany dia hoe mba ampiakarina ireo na faran'izay mahantra mba hiakatra amin'ny toerana avokoa mba hitombo arena, mba hitombo ny fari-piainan'ireo olona faran'izay tena mahantra zay zany anisan'ny défi ao ataon'ny Inde. Tafiditra amin'ny fankalazana ny faha-70 taona ny fahaleovantenany Inde, nisokatra androany ny fampirantiana sary maneho ny kolontsaina sy ny finoana maro lafy ao amin'ity firenena ity. Itoy hatramin'ny 12 Aogositra ity fampirantiana izay tontsaina eto amin'ny trano Gisèle eto amin'ny tranobokim-pirenena be filoha ity.